Diny hoe raha tsy nisy ny vehivavy na ny amenina tato anaty fiangonana aza tsy nisy client. Lehilahy rehetra hoe manaova amen. Wow. Naizanaiza le anao matetika vehivavy foana ny maro. Mandray olona eo rehefa larobia alohan'ny akaraka eo de mijery aloha de lehilahy roa nitako ao anatiny misy eo amin'ny 9 vehivavy zany 4 lehilahy roa. Fo vitivity nantsoiny olona hitoriteny amina famoahana razana. Toy zany tamin'ireo pasteur ireo naizanaiza le anao de vehivavy foana ny maro. Vehivavy daholo ny ankabeazany teo. Toy zany vehivavy ihany ve mihetsi-po amin'ny olona maty sa hoana mihitsy. Vehivavy daholo ny ankabeazany olona eo. Ary raha fandiniako an'izy io vehivavy ny maro iny eto amboniny tany. Ao an-trano aminay eo de mbola vehivavy koa ny maro. Zany ilaina ny vehivavy matoa natao maro be. Tafatana hoany vehivavy rehetra tsika mianakavy. Raha misy vehivavy eo anilanao de laza hoe tena ilaina ianao hoe. Ary jareo fa tsy nety mihitsy raha tsy nisy ny vehivavy. Eny fa na biby vavy aza ilaina. Satria na ny biby natao lahy de nasiana ihany koa vavy. Tena tsy mety raha tsy misy ny vehivavy. Eny fa na mopera aza de mbola miara-miasa amina masera. Jereo ny gouvernement misy ankehitriny ny fitondram-panjakana misy eto amin'ny firenena. Ny ankabeazan'ny solombavam-bahoaka de vehivavy daholo. Sa tsy zany? Vehivavy no nitondra ny zanak'Andriamanitra tao akibony. Nandritra ny 9 volana. Vehivavy no nitaiza azy. Tena ilaina ny vehivavy aza mitomany ho lehilahy ianao. Ary aza te ho lehilahy ianao. Fa Andriamanitra endry de nataony vehivavy ianao. Aro anao zay manambady ranabavy, maty antoka ny vadinao ratsy vehivavy ianao. Satria tsy tonga vadiny mihitsy ianao. Fa ianao vehivavy no natonga azy, natonga anao ho vadiny. Dikan'izany amin'ny toera tsara ho vehivavy eo anilany ianao. Fa ny lehilahy sy ny vehivavy dia tsy natao hitovy mihitsy. Natao samihafa tanteraka. Raha ny baiboly no jerentsika miaraka noforonina ny lehilahy sy ny vehivavy tao amin'ny ara-panahy. Hoy ny soratra masina. Andeha isika amorona olona tahaka atsika. Mivory zany ry zareo tao an-danitra tao, ny Andriamanitra tao an-danitra tao. Satria ny baiboly amin'ny Genesis 1:2 de milaza hoe tamin'ny voalohany
Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Avereno azafady? Ny Andriamanitra nyresahana tamin'iny fotoana iny dia Elohim. Ny atao hoe Elohim dia Andriamanitra maromaro, Dieu pluriel. Zay le hoe Elohim. Dikan'izany tsy Andriamanitra anankiray no nahary ny lanitra sy ny tany. Dia io Elohim io rehefa avy eo ny teny hoe andeha isika, eo ny voapirofo fa maro ry zareo tao. Mandriana avy ianao? Firy ry zareo? 3 ry zareo. Dia ny Andriamanitra ray, Jesosy Kristy zanany, ary ny fanahy masina. Ireo no Andriamanitra. Lay voalaza hoe Elohim. Nanao ny lanitra sy ny tany, ary nifampiresaka hoe andeha isika amorona olona tahaka atsika. Dia hoy ny Baiboly eo amin'ny Genesis 1:27. Ozy hoe lahy sy vavy no namoronany azy. Lahy sy vavy. Fa rehefa avy eo nanamboatra vatan'olona am'izay Andriamanitra, asiana n'lay olona ara-panahy lahy sy le olona ara-panahy vavy. Dia vatan-dehilahy namboariny voalohany tamin'ny alalan'ny vovon-tany. Hafa mihitsy ny endrika nanamboarany azy. Raha misy lehilahy eo akaikinao eo manamanana endrika na vehivavy dia efa sarim-bavy izy zay. Raha misy lehilahy eo akaikinao dia mba jery eo eo amin'ny 3 segondra eo izy azo tao mihoatra. Manahoana izy eo tena lehilahy ve izy? Misy lehilahy vavivavy endrika, ary misy lehilahy teo vehivavy mihitsy. Nio volon'io ataony ohatran'ny volom-behivavy. E sarisary mam-behivavy. Satria ny vehivavy amin'ny maha-vehivavy azy ny zanako lahy sy ny zanako vavy reo zao tsy mitovy mihitsy. Miteny hafa ny vehivavy miteny, hafa ny fihetsiky ny vehivavy miteny. Misy zavatra tsy amboarina. Raha mijery ny Shekina zany ianao, Shekina no farany kely indrindra am'ireo zanako ireo, io zany hoe tena misy charme ty zazy ty zany. Ozy izy omaly zay anaty tomobile. Za mamanao toavina. Mamany toavina zany hono izy. Omeko kofy amin'ny kapako ty anao nefa reo lehilahy reo tsisy manao an'izany. Tanao na mbola kely azy efa manana ny fihetsiny izy. Dia misy lehilahy sarisarim-bavy vavivavy fihetsika. Ikisao reny fa mamindra aretiny reny. Satria efa aretiny io raha vao vavivavy fihetsika ianao rahalahy, efa marary ianao zay. Ary raha vehivavy foana ny namanao, marary koa ianao zay. Aoka ny lehilahy rehetra ika hoe amen! Sa tsy zay? Vita tsara mihitsy ny lehilahy teo Andriamanitra vao nanamboatra ny vehivavy. Efa tsy fantatra efa firy andro taoriana nanamboarana ny lehilahy vao namboarina ny vehivavy. Izany ny lehilahy mila mahita zavatra alohan'ny vehivavy. Efa vita tao anatin'andro maromaro izy. Efa nahita ny karazana renirano manodidina ny Saedena izy. Nahita karazana biby marobe teo izy. Nahita hoe volambena sy ny tariny. Zay vao teo Andriamanitra namoaka vehivavy amin'izay. Ny lehilahy amin'ny teny hebreo antsoina hoe Ish.
vehivavy amin'ny teny hebreo atao hoe isha. Dia ny lehilahy nataon'Andriamanitra hiatrika zavatra sarotra, hiatrika zavatra goavana, hiandraikitra zavatra lehibe. Ny lehilahy. Tika zany lehilahy na mbola kely aza dia efa hoentina mahalela azy, formena ho tena amin'ilay natiora mahalela azy. Nya dia tsy mitovy ny fitondrako ny zanako lahy sy ny zanako vavy. Ary zay no mahatonga satria hiditra lalina mihitsy manko sika amin'ity anio ity. Tsy ampy zany feo anao zany. Tena hiditra lalina tsika androany. Raha vao ny ankizy lahy no taizany mamany foana dia sarisarim-bavy zay izy zay. Nya dia zay fitaizana rehetra avy amin'ny avy ao amin'ny maman dia tsy voatery hoe keko hitaizana ny zanako lahy. Misy taon'ireo setrasetra, fotoana vao mianaka fotsiny reo dia efa bedy. Aza mananika, avelao reo ananika hoa. Na ho folaka azy izy orina rehefa avy ao. Satria efa zana mihitsy izy. Fa raha ny sitrapony mamany dia hividianana saribakolo reo dia milalao eo akaikiny eo. Satria izy tsy lehilahy dia tsy mahafantatra ny atao hoe lehilahy. Afaka mianatra ny atao hoe lehilahy fa tsy miaina amin'ny atao hoe lehilahy. Ka misy raha ao anatiny mihitsy mitarika anazy amin'io, avelao izy hiaina amin'io. Fa raha tsy manao eo akaikinao dia building ny olona any ambadika any hitsambokinana amin'ny fotoana tsy eo imasonao izy. Mandray anaty tsara ve ianao? Raha vao ny ankizy lahy no taizany mamany, akaiky ny mamany be eo dia ho sarisarim-bavy iny zay. Za tambola kely dia natsoy ny nanapa-kevitra ny mamanay andao izy io atsoina hoe dada. Dia zao hoe za tsy manaiky an'izany, 4 taona amin'izany fa tsy mety amiko ny atsoina hoe dada. Tsy mitovy ny signification le dada am'izao sy le dada tamin'izany. Ny dikan'iny dada iny satria valo mianada izahay dia za no teraka farany. Zarery ny lehilahy dia ho ampiantaina amin'izay satria lehilahy dia izy tsy mety amiko zany. 4 taona fa tsy manaiky an'izany. Iza no vehivavy tovy aminareo zaranareo zany azo lehilahy ka ho sarim-bavianareo a. Ny olona nge mbola kely dia efa manana ny safidiny sa tsy zany. Izy aminareo reo mbola nahatadidiny fiainany tany amin'ny 4 taona 5 taona tany amin'ny mbola kely tany atao hoe ambony ny tanany. Ampidino ary tsy ny olona rehetra fa ny tadidiko tsara 4 taona niakatra tadidiko ny fiainako. Ary nanana ny fanapahan-kevitro, nanana an'izay tsy nety tamiko. Ary anisany nanamarika ny fiainako le teo akaikina reny. Ohatra ny nentina tahaka ny vehivavy. Ary zay natonga na tsy mahay milomano hatramin'ny androany nivoaka ndray izy zany Andriamanitra. Nefa za champion de Madagascar. Za ola champion da tam champion aty Afrika mihitsy tena enjana resaka lomano. Tsy malala an'izany Isidore zany amin'ny resaka natation satria tsy mahazo mandeha any anaty rano any, sy nohony amin'ny resaka fanavy any anaty rano fa so dobo any be de be. Efa le bebe anao mpianatra any amin'ny T3 T4 mbola alainy ianao mandeha mianatra.
menatra anao amin'io satria reny no mitondra anao. Le raiko teo fa mifanalavitra ara-toerana ary zareo no any amin'ny asa. Mandeha mipita arabe ny namanao ianao tsy mahazo fa miandry ano zareo aviany. Nefa hitanao malalaka ny arabe fa tsy mahazo mipita ianao fa so voadonan'ny tomobile. Be dehibe ny zavatra tsy azonao atao. Ny namako ao an-trano de ireo anabaviko. Inona ny kilalaonay? Ayams. Coupé. Inona ny kilalaonay? Aradimy. Hainao aradimy? Inona ny kilalaonay? 1, 2, 3 maboly 4, 5, 6 kirolo. Isidorine. Inona ny kilalaonay? Mamaiva e, ny tongotra e, raha marary asina fanafody, ça suffit. Vonina letsi ny kilalaonay. Inona ny anaran'izany? Ha? Adina ny lavaka dia sina vonina letsi dia. Kilalaonay direction ianao mankary. Mila atao ohatr'izao ny tanany. Fa raha vao ny tananao tsy nanao ohatr'izao, direction anao mahitsy mankary dia tsy mijanona ianao. Kilalao mbehivavy. Fa niangona tato anatiko amin'izay ny karazana alahelo. Satria nentina tahaka ny vehivavy. Zay natonga nahita fiainana maro tao anatina 7 taona satria ny rebelle rehefa avy teo. Ary tsy natahorako na i mamako na i papako izy hoe je m'en fous tsy rarako ny nini nataonareo fa za andeha malelana am'izay satria nentina tahaka ny vehivavy. Mazava aminao ve zay? Ranabavy rahalaza hoentina tahaka ny vehivavy ny zanakao lahy. Avelao izy aina malela azy. Ty afatanana mafy be ho an'Andriamanitra. Io tsy vehivavy io. Io tsy sonono. Tanay zavatra tsisy tikany dia kaninao amin'izany izy, tsy kerainao amin'izany izy. Io lehilahy io. Misy zanako lahy anankiray sarokenatra be. Sarokenatra, tena sarokenatra. Ary tia zavatra farany izy. Raha vao misakafo, izy foana ny farany eo. Andeha voaka ny trano, izy foana ny farany eo. Andeha ody zao zay rehefa avy eo, izy foana koa ny farany eo. Dia tadiavina manokana izy rehefa lasa daholo zay. Dia tadiavina izy rehefa avy eo. Toy izao ianao ty mba manaova bandy ianao io. Dia za vao miterina azy dia tonga i mamany. Sady safosavony mamany ny lohany. Satria izy vehivavy. Raha ohatra zany hoe telo volana tsy eo misy toerana alehako ka izy sy mamany ao, tonga dia vavy mihitsy izy. Satria izy efa misy toetrambehivavy ao anatiny, dia mbola eo akaikim-behivavy koa, dia mbola entina tahaka ny vehivavy. Fa hatramin'izao miforme azy ho lehilahy. Izy lehilahy fa tsy tena hitako amin'ilay toetra mahalela. Dia amin'ilay izy mbola kely zao no formeny fa tsy efa be volombava vao ovainao. Ny azo tompoko. Amin'izy mbola kely iny azonao amboarina ny forme ny azo. Amin'ilay izy maniry mbola kely iny. Zay no mahatonga misy azo rehefa maniry ohatra hoe nankaty izy dia azonao fatorana tady mba hahitsy. Sady zay ny azo. Fa io baobab io nge avy liomanao an'izao le mahitsy raha ohatra ka vitanao. Tsy mety tsony satria efa diso lehibe izy. Ka ianao aza mieritreritra efa lehibe ny ankizay vao ampianarinao somenao lesona hoentinao am'izay ampanaovinao zay zavatra tokony ampanaovina azy. Fa izy mbola kely eo mihitsy. Satria tsika nandalo fahazazana, nandalo fahakelezana dia manana expérience amin'izay zavatra izay. Ka za no nanapa-kevitra ho lehilahy.
de zao lehilahy zao ty afatanana mafipeo an'Andriamanitra. Mandriana tsara ve anao? Raha misy ankizy lahy reny godigodina tao ambony tao reny mino tsy ankizy vavy reny fanidina ty reo teo. Aiza reo? Alefaso aty reo mahay migodigodina ve reo tsy hay reo ange olona afaka mandray zavatra tsara ry manana safidy. Ny zanako rehefa hitako ivelany any miditra am-piangonana zao de zao. Zareo io sekina io mahinira tsy haiko. Izy anefa milalao any ambadikany, milalao fasika fa vao miala veto io hira rehetrarehetra io ao ambavany mandra-parivany andro satria izy ny tompony vava ao an-trano ao. Radio izy vao mifoa dia miteny atory amin'ny alina vao tseninao tsony ny feoany. De le zavatra iraina eto ao am-potsofony daholo. Dikan'izany reo ankizy reo mila tonga eto mihaino teny. Ampidiro ato daholo reo ankizy kely reo zao. Avity nareo, midira ato nareo. Dira ato nareo. Midira, etsa mipetraka. Etsa. Hita mihitsy hoe lohan'olona endry lohana paoziny lohanareo reto. Izy taminareo nigodigodina tao ambony tao. Izy. Reo papa zay fa miteny nareo aza migodigodina de reo mba migodigodina foana. No foana. Tsako manaingy kely reny. Aiza tsy haiko manaingy zany. Atsoy aty koa reny. Anareo zany tsy nigodigodina. Tsy haiko manaingy reny nigodigodina. Natory tamby lambahoany tao nareo. Aleo hoeto reo. Vatsy hoentiny reto ankizy reto mamakivaky ny fiainana ty afatra androany ity. Ha! Zareo ny lohanareo tsisy mitovy lohan'olona endry daholo. Zareo ke forme ny lohany zareo. Alaivo sary alaivo photo ny lohany reo. Miankina riva so de reraka anao fa mbola lavitra ny lalana. Iry ato ianao. Io ianao. Ataovy mangaty reny. Eto nareo mipetraka. Ery. Alaminareo ery. Zareo ny de madio angery zareo amina. Eo petraka eo nareo. Hitanareo fa misy vehivavy mandeha miaraka amreo. Misy lehilahy mandeha miaraka amreo. Zareo ny lohany zalahy tena alaivo sary ny lohany reo reo. Ahoana? Io tena mafilo aminay. Iza mafilo? Enao ny tena mafilo amreo? Io moa mangomangory foana. Enao tena mafilo? Za zany efa lavonjeo de mamangy de alanjeo. Avity anao. Anao ny tena mafilo. Ao se ho lohanao mafy zany. Fa manina anao mafilo? Manina anao mafilo? Miady foana nareo zany. Eo Vina nareo niady farany. Endry tsara. Ty grave ty. Avity anao. Avity, oeto atio. Akaro atio. Oeto atio. Oeto tsika io nge mianatra zavatra fa tsy hoe manao komike. Ity ndray vehivavy daholo ny namany ty.
Jereo olona mavozy izy satria vehivavy ny namany. De io rehefa mipipi de mipetraka. Satria ankizy vavy reo ny namany. De rehefa mipipi izy de mipetraka ohatry ny ankizy vavy. Mavozy am'izay izy zao. Ahoana ianao mbola aditra ianao sa endry am'izay? Tsisy mahazo mivoaka eo tsony nareo, amboary tsara ny fipetrahanareo. Eo, amboariny, tsy avoaka i polisy nareo ry tsy avoaka. Ao, tsisy mahazo mivoaboaka eo am'izay. Fa be de be amy zavatra iainan'ireo am'izao ny tsaroany ry zareo foana. Ka raha i miandry anazy efa lehibebe enao vao anova azy, efa tara. Fa am'izao mila miavaka ny lehilahy, mila miavaka ny atao hoe vehivavy. Nisy fotoana niaraka tamin'ny papako, de nikapoana ankizy ateo anilako. De za tsy namaly satria matahotra bedy. De ozy izy hoe inona zao tsy amaliana ho an'io. De ozy hoe ay zany izy io azo valiana satria mamanay miteny hoe aza miady. Reo zanakolahy reo de efa niteneniko hoe raha kapoiny olona any ampianarana mamaly. Satria za efa tsy any, tsy afaka hiaro anao. Enao kapoiny ankizy any de anao sarim-bavy eo mamaly eo ah. Satria mbola izany aloha izy. Ny zanakao nge forme eo any ampianarana any hoe raha kapoiny ankizy anao de teny hoe Jesosy eo mamindra fo aminy. Toranany ny afarany zanakao. Fa rehefa sa io tsisy mikitika. Mandriana tsara venao raha lasana bavy malala. Tsy tokony ho pelapelaka zany ny ankizy lahy kely. Fa misy am'izay taona zay tsy tokony hanaovany an'izany tsony. Anjarantsika ny manofana azy ny am'izany. Reo zanako ireo misy taona tsy zao any tokony hiandry anareo anaty tomobile rehefa andeha tsika mivoaka maraina, fe nareo ny tokony miandry ery ambany ery. Fa tsy za ao aizonareo. De efa nanapa-kevitra mihitsy aho zay tara de efa ilaozako fa za tsy miandry. Sy anankiray zay tamin'ny herinandro efa any amy ronjato metatra mahery any manenjika tsisy akanjo ambony sady tsisy kapa. Andro mangatsika be amin'ny enina marainy reny rehefa sabotsy. Mama ny malahelo, jereo angewa iny aiza ndry mety mihitsy zao ah. Mazava aminao ve zany zavatra resako zany? Misy amy zanakanareo ne raha nabavy formenareo hitovy aminareo io tsy mitovy aminao io. Tsy ataony tsona eo manaraka izy laozako. Ary raha mbola ataony de laozako foana izy tsy maintsy iainy any ny afarany hoe mila mifo maraina be ary mila miomana aloha. Satria zany lehilahy zany tsy ho moramora ngera lasana bavy malala. Ny lehilahy raha manambady ny vadiny de mieritreritra hoe misy vola foana izy. Sa tsy zany? Pasteur Isidore Andrianirina sa tsy zany? Arabaina manko ianao fa teraka ny vadinao niteraka zaza mbola vavy ko. Telo vavy zao zay tsy zay. Mbola tsisy lehilahy. Maherezy ianao miteraka. Mahazo lehilahy foana ny afaranao.
Enao zao aty ny vadinao any Antananarivo. Fa ny vadinao dia mieritreritra hoe misy vola foana aminao. Ary rehefa tsisy izy, na dia niteny azy anao hoe tsy misy, tsy maintsy mangataka aminao, na dia efa niteny azy anao hoe tsisy. Sa tsy zany? Ary raha vao tsy manomenao, mety malahelo izy ihany, mety ho tezitra mihitsy azy. Sa tsy zany? Dikan'izany tsy moramora ny ho lehilahy. Lehilahy rehetra ao kanao amanina mafy be. Misy taona ny vadiko omeko vola ividianana ny akanjo ny ankizy. Dia anontaniako ny ankizy rehefa viany, iza ny vidy an'ity? Maman. Za tsy tanatiny. Nefa izy avy taty amiko. Tsy fantany. Ary ny ankizy mangataka amiko foana ao an-trano. Zaho le masasatra ireo tsy mitovy, misy tsy mahasahy mangataka ireo, misy mahasahy mangataka ireo. Zaho meo an'izao, 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 zaho vidiano an'izao, zaho vidiano. Tsy mora ny ho lehilahy, tsy mora ny lehilahy. Ha! Ndray andro nisy anabaviko marary ho faty tao amin'ny hôpitaly Gera. Marary efa ho faty. Dia nisy anabaviko anankiray, io no nijery anazy teo satria za efa nipetraka taty Mahajanga. Dia ilay anabaviko anankiray nipetraka tao Antananarivo, izy moa fa nody mandro koa izy. Fa niaraka tamintsika teto izy. Izy no niantso anahy. Enao izy mba mekara ty fa ratsy ingeo izy netany anato e. Dia niakatra rehefa avy eo. Dia za nefa tsy nisy vola. Le olona marary eo amin'ny Gera, izy efa lany vola be, maro be. Za tsy misy. Teo izy tamiko, ataovy zay ahitanao vola fa lehilahy enao. Le zavatra resahany anefa marina. Fa le izy narary tamiko. Izy ahoana no ahitako an'izao any ao anatin'ny saiko. Le olona ho faty. Satria misy zavatra pompina izay amelomana azy. Pompina iny. Dia rehefa tonga ny cousin-ko anankiray, dia izy nisy vola, dia afaka niditra tamina appareil zahay. Dia tsy mila ny pompina tsony fa rivotra avy amin'ilay appareil amin'izay no miditra any anatiny. Raha ny tena marina, efa karazana maty izy io, fa mbola tsy azo antsoina hoe maty satria mbola misy aina, fa iny zavatra iny mahatonga ny vatany mbola mafana. Dia za tsy afaka ifamaly amin'ny anabaviko hoe le olona io efa mba vahoana ny fahafatesany, fa tsy maintsy nijery fomba nahitako vola. Satria izy hoe tadiava vola enao ange lehilahy. Dikan'izany zay azy ty vehivavy mahita. Sady marary le izy nefa marina. Dia saorana ny tompo moa nahita vola. Zany ndray tsy nangalatra sady tsy nindrana. Mandray anaty tsara ve enao? Raha misy lehilahy eo anilanao dia lazo mila mahita vola enao e. Satria enao lehilahy. Misy rahalahy ve miaino anahy amin'izao fotoana izao? Tiany rahalahy ve zany afatra zany? Ny lehilahy rehefa tsisy vola tsy lehilahy koa ny anarany. Ahoana zany rahalahy? Vehivavy tampoka ndray ve? Jereo tsara ny ankizy vavy dia efa manomboka mangataka vola amin'ny ankizy lahy, nefa samy mbola tsy miasa. Veriny rehefa ankizy lahy dia mahazo vola nefa samy goten'ny ray aman-dreny no entin'ireo mandeha mianatra. Marina sa diso zany? Ary misy vehivavy aza mieritreritra hoe lehilahy égale vola.
raha izy miteny hoe iny misy lehilahy de dikan'izany iny misy vola. Raha miteny anankiray tsisy anao lehilahy de tsisy vola. Famarinana ry lalapeter. Eno tsara ara lasana bavy tsy mora ny lehilahy. Lehilahy de natao hiatrika zavatra. Lehilahy de natao andresy olana marobe ary natao hiakatra sy tondra ny olona hiakatra. Ary zany no mahatonga an'Andriamanitra tsy vehivavy Andriamanitra fa lehilahy. Andriamanitra tsy reny fa Andriamanitra ray. Dieu le Père. Dikan'izany lehilahy Andriamanitra. Mandray anaty tsara ve anao avereny hoe lehilahy Andriamanitra hoe. Eto zany hoe Andriamanitra nga misy sexe. Et masculin izy sa féminin. Oui. Tsy sexe izy. Fa izy lehilahy. Raiko. Ray vehivavy. Ianao ve misy taona ny vavaka toy zany hoe reny eo amin'ny anaran'i Jesosy ny vavahako aminao reny. Reninay izy any an-danitra. Amin'ny anaran'ny reny sy ny zanaka ary ny fanamasina. Au nom de la mère. Mandray anaty tsara vera lasana vavy malala. Za moa mbola tsy nanome verset. Aleo omena anankiray aloha. John 19:5. Miaraka tsika izy roa telo. Ary nivoaka Jesosy misatroka tsilo sy mitafy ny lamba volomparasy. Dia hoy Pilato tamin'ny vahoaka, indro lehilahy. Voici l'homme. Lazao ny onilanao raha misy lehilahy eo indro ny lehilahy. Voaka indray ny lehilahy avy any. Misy lehilahy ngeraga de efa io ny famindrana. Lehilahy fisabody. Fiteny féminin fiteny. Anao ralahy. Anao ralahy. Indro lehilahy. Nivoaka Jesosy misatroka tsilo. Tsy le akanjo nanaovan'i Jesosy no natonga azy niteny indro lehilahy. Fa le zavatra nakay an' Jesosy. Misatroka tsilo, mitafy lamba volomparasy, lamba volomparasy iny manko io no akanjo fanaovan'ny olona ambony sy manan-kaja tamin'ny fotoan'andro. Zay le hoe Lydia mpivarotra lamba volomparasy avy any Tiatira iny, vehivavy mivarotra akanjo ambony le tena mikalitao ambony reny iny. Dia Jesosy teto no hoe soina. Enao ve ny mpanjaka ny Jiosy dia nampanaovina akanjon'ny olona ambony izy ho fanesona azy. Nisatroana tsilo izy. Andeha monjy an'izao tontolo izao. Fa i Pilato nahita hoe tena lehilahy ty olona ty. Satria ao anatina zavatsarotra tsy mihemika izy. Ataovy aleloia. Na ny hoe soina na ny latsaina fa sa miatrika olona en spectacle. Zany ny tena lehilahy. Dikan'izany raha lehilahy ianao mila sa miatrika zavatra. Tsy miemitra eo anaty satroka tsilo. Na misy zavatra mamenatra za mbola mivoaka ny trano ianao. Lehilahy zany. Io lehilahy enareo renim-pianakaviana, ray-pianakaviana. Ny zanaka lahy efa lehibebe dia mbola hoentina ohatran'ny zazakely. Ova io. Aleo izy mba ho tena lehilahy izy. Ary ampahafantara azy hoe lehilahy ne enao io rehefa kamo izy hianatra say vao mitady vola izy. Ny olana manko izy efa kamo mianatra mbola andaninao vola. Fangazo forseny. Hafa le ankizy kely reny tsy maintsy terena hianatra reny. Tsy maintsy terena, tsy voatery manana finiavana hianatra ny ankizy kely fa terena izy.
reo ankizy zanako reo zao tereko reo hianatra tsy maintsy mianatra adany ray isan'andro ary manoratra ny ora ny anaran'ny lesona sy ny lerany voany satria ny volako laniko ohatrinona ny écolageny savy andany vola am'izao fotsiny kizy any ange ho sambatra amin'io fa nga ianao andeha angataka aminy rehefa lehibe reo tsy fantatro hoe hiparitaka izy reo rehefa lehibe ny ankizy vavy any amin'ny vadiny ny ankizy lahy any amin'ny vehivaviny fa mandra-pahatonga ny fotoana dia mitaiza mamoaka vola ianao fa tsy lanilanina fa tany any fotsiny mila mianatra ianao sy fomba tsy maintsy mianatra ianao misy fotoana misava tamin'ny firenao niditra tamin'ny firenao nivoaka inona tokoa ny anaranao teo nisy nanontany reo aizy zay manao vakansy amin'ity tsy voatero a mandriana tsara ve anao tsy lanolaina fa tany ny vola io fa rehefa lehibebe izy efa any amin'ny 7 taona 8 taona tsy mihoatra any ka mianatra zandarina vola zany io alao izy andeha amin'tiny ahitany izy rehefa avy eo afaka formeny izy amin'ny resaka asa raha asa no mety aminy spécialité ny tokony ampianarina azy ilaina angery hoe CFP reny centre de formation professionnel reny nitakatra ny zana-bahoaka rehetra reny fa ny zanak'Andriamanitra indray mbola matakatra ambonimbony noho izany misy an'ireny formation ambonimbony fa forme ho lehilahy ny zanakao lahy ianao ranabavy hiala ao aminao iny dia anambady vehivavy fa zay lonjolonjony nangataka taminao iny any no angatany amin'ny vehivavy vadiny io za meo vola ho a izy ko tsy anome anao misy manaingo manefanary laza hoe tsy ambinina amin'ny anaran'i Jesosy satria ny olantsika inany hoe be fihetseham-po loatra fihetseham-ponao io tsy mahatonga olona lavitra io mafy be ve zany zavatra teneniko zany mety aminao ve zany afatra zany androany satria tsy manana ankoatran'izany androany zay la lazaiko hoe cadeau ty omeko anao androany ity ny lehilahy dia natao hiatrika zavatra jareo tsara hoy Jesosy ny ten'Andriamanitra amin'ny Jaona 3:16 fa toy izao ny fanome nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany vavy zanany lahy tokany nefa ny destiné amin'i Jesosy goavana be ho maître n'izao rehetra izao hifeny zao rehetra zao hitondra ny olombelona rehetra eto amboniny tany ho mpanjaka ny mpanjaka tsy mora zany navelan'Andriamanitra raha izy hiatrika zavatra sarotra sy mafy ary nisy fotoana aza laozany mihitsy navelany hiatrika samirery ary natonga azy laza hoe Andriamanitra nahoanany dia nahafoy anay ianao satria laozan'Andriamanitra mihitsy izy teo fa ny amin'ny tanjona ny mason'Andriamanitra tsy Jesosy nijaly no nijeren'Andriamanitra fa izao tontolo zao very mila vonjena nijeren'Andriamanitra toy izay hoe hiaretanao aloha io anaka fa lehilahy ianao mila miatrika an'io zavatra io ianao alleluia 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 raha misy lehilahy eo akaikinao lehilahy mila sa miatrika zavatra hoe lehilahy mila miala eo akaiky ny reniny hoe ataovy an'izay izy ena tonga ny Jakoba mpamitafitako olona zatra mahazavatra gratos satria Jakoba dia akaiky ny mamany fa Esau akaiky ny papany Jakoba toetra ho anday ao an-trano ao foana karakara sakafo ao izy cuisinier ao izy mpinamana be izy sy mamany zay rehefa olona tia mandaingalainga izy
mamany koa mandaingalainga dia izy koa mandaingalainga miaraka ao fa Esau tena lehilahy. Vao niteny papany hoe ndana mitady azy ao anahy ianao dia lasa izy satria zahay tsodrano anao fa namantambony ny Jakoby. Avita inge ianao hoe anome tsodrano any Esau izokinao papanao fa leo karakaraiko le sakafo nitadiavina dia mody misandoka azy ianao mamantambonina. Io mamantambonina io tsy malasa lavitra eo raha lasana mbava malala. Da ohatra zao nitananao raha mihaino ahy ianao lazao namanao mamantambonina io tsy malasa lavitra eo. Ahoana moa le mamantambonina mamantana amin'ny zavatra vonina mandraikariva tsy misy atrembohanao, tsy misy sainao ny asa, tsy misy herinao ny asa fa mamantana amin'ny zavatra vonina foana. Sasany manomeny gâteau goûter any zanany 25,000 isan'andro na milliardaire azy ianao raha lasana bavy aza atao an'izany eo potika eo. Zay no natonga ny Solomon nange niaina tamina déviation na pirafy arivo satria tsy nahita fiainana sarotra. Fa i Davida eo fo voninany no niteraka azy. Tsy hitany Solomon zany fahantrany zany. Nanomboka nanandrana karazam-piainana marobe amin'izay izy. Nidevia nafarany zany nanombo sampy mihitsy. Fa Estera indray tsy zay. Fa voataiza tao anatina fiainana sahirana. Iza no nitaiza azy? Mordecai papany sy mamany efa maty. Fa jereo tsara ny fifehezany tena ny Estera satria nandinika ny hoaviny izy. Papa sy mama efa maty. Ty lehilahy ty mitaizana misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fisiny. Tika zany hoentry tsara andinika ny aveny. Aza gatena lava io sy mba ny hafarany io. Ary na dia fany anaty tokantrano izy mbola mitady vonjy any aminao. Sa mbola tsy nisy fotoana nitadiavako vonjy tany amin'ny papako sy mamako tamin'izaho tao anaty tokantrano. Fa za mbola hitanareo velona hatramin'ny androany. Mandriana tsara avy ianao raha lasana babalana. Sasany efa le anaty tokantrano mindram-bola any amin'ny mamana. Mpampindram-bola koa zaho. Ary problème keliny io dia izy mianakavy ao mivory amin'io problème keliny io. Problème ohatry ny kaikitra moka io. Alléluia. Endry tsara amin'izay. Endry tsara amin'izay. Tadabas. Indro ny lehilahy. Dikan'izany lehilahy tsy natao hiemotra amina zavatra sarotra. Fa io olana ahoana no andreseko an'io. Arakaraky ny olana resinao, ny refinao amin'ny fiainana. Fa tsy vao misy olana ianao dia any amin'ny mamanao, vao misy olana ianao amin'ny papanao, vao misy olana ianao dia any amin'ny ray aman-dreninao ara-panahy. Tsy mpamorona vola izy. Ery fa na gouvernora azy papanao ka izy nanao siniany vola tsy anazy ny vola. Fa natao hiatrika zavatra ianao. Ary zay ry maman, mila fantatrao zay, mila anajanao sy anomenao amezanao voninahitra an'io lehilahy io, misaoran'Andriamanitra ianao raha tena lehilahy ny vadinao ka mamelona fianakaviana marina. Fa tsy voatery sokafany aminao ny lohany ka ho ambarany aminao ny ady sainany, fa olona miasa saina andro aman'alina eo. Mandriana tsara ve ianao? Satria tsy ny lehilahy rehetra no mandray andraikitra amin'ny fianakaviana. Misy olona nametraka zazato anaty kibo dia tsy hita tsony izy. Ary zay no mahatonga olona hatramin'ny androany papako tsy fantatra satria bevoka enim-bolana i mamako dia nelany. Zay ny atao hoe Autriche. Tsy ny lehilahy rehetra no mamelona vady aman-janaka. Marina zany sadiso zany raha lasana bava malala. Ary maro aminareo anabavy ato anaty fiangonana no victime an'izany. Tsy ho anilanao tsony izy amin'izao nefa velona any ambadika any. Ary misy aza efa nitorianao tany amin'ny inspection du travail, nitorianao tany amin'ny fitsarana. Dia hoe tsy fantatra hoe ny 4% amin'ny karama no mankaty aminao. Na misy ny atao hoe pension alimentaire fa tsy miraran'izany tsony izy amin'izao. Karamba manana lehilahy tianao sy ny zanakao ianao, ajao tsara io. Aza miandry anazy io va vao eo ianao vao anamboatra tsara ny toe-ponao sy anambotampo sy anamboatra fietsika sy ny fomba fiteny sy ny tsy haiko.
fa raha mbola mamelona anao io ajao io fa tsy mora ny toeran'ny lehilahy. Ny tehaka ohatry ny tapa-kevitra tsy tapa-kevitra zany. Misy fotoana zao misy zavatra angatahany zanako dia ozy maman'zareo teneno any amin'ny dada. Tikitsikitsiky ny raha namany ty mitsiky foana isaky ny teneno any amin'ny dada. Alléluia. Mandriana tsara venareo zao. Tianareo hoe zany afatra Andriamanitra zany? Adika tsara amin'ny leo anelanao eo. Alléluia. Vous me comprenez? Tsara Andriamanitra. Ny manambady lehilahy malemilemy dia tsy ho lasa lavitra. Malemy ny loha, tsy mbola mikatina tsara ny lohany. Manambady lehilahy kanosa, saritahotra. Aoko tena lehilahy ianao. Ny amenina anao amenina an-dehilahy. Tambola kely zay maniry ho vaky feo malaky mihitsy. Tianao hivoaka zany le hoe zany anao fa lehilahy. Dia manamboatra feo mihitsy azy nanao fa eno any mbola tsy vaky izy zany. Satria misy koa lefa lehibe mbola tsy vaky feo. Maniry mba hisy volombava. Zao tsy araka tsony isa maraina tsy maintsy manala. Alaina maraina amin'ny roto lakandro efa maniry. Zay ny anaka. Sanandro tsy maintsy manala volombava. Dia maraina ianao manala tsy araka tsony tambola kely. Maniry isy volombava, maniry ho be feo, maniry an'ty, maniry an'ry, te ho lehilahy. Ny lehilahy tsy tsanganan'olona fa ny lehilahy andraikitra. Amen. Samuela voalohany toko 7:10. Toko 9:5, 5. Samuela voalohany toko 9:5, 5. Miraikitra izy ao. Ataovy amin'le tsy miraikitra any amin'ny baibolinao iny ary. Samuela voalohany 5:13. Misy lehilahy tiany zany afatra zany ve? Za matahotra ianao fa azo ny anjara anao ianao androany. Samuela voalohany 4 izy teo any 16. Dia manomboka eo amin'ny 4. Ary hoy izy, fihavanana avy amony zavatra atao fanatitra ho amin'ny Jehova aho, hamasino ny tenanareo ary andeha hiaraka amiko any amin'ny fanatitra dia no hamasino ny Jesesy sy ny zanany ka nasainy ho any amin'ny fanatitra. Ary noho ny tonga ireo dia nijery any Eliaby izy ka nanao hoe ny voaositry Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, aza mijery ny tarenina ny avy nitsanganana fa efa nolaviko izy, fa tsy mba toy ny fijery ny olona ny fijery ny Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany fa Jehova kosa mijery ny fo. Jereo tsara, hijery olona iray hitondra ny fanjakan'ny Israely Andriamanitra. Olona firy azafady? Ary lehilahy no jerena. Rehefa nanomboka tsy nankatohan'Andriamanitra i Saoly mbola eo amin'ny fitondram-panjakana, Andriamanitra efa mijery olona hafa ho asolo azy. Iza re satria ohatrany tsy mety ty rangahy ty hijery olona hitady olona ray ny tadiaviny eto ambonin'ny tany, tsy fantatro hoe firy miliara ny olona teto ambonin'ny tany. Tsy fantatro hoe firy hetsy ny olona tao Israely tamin'izay fotoan'izay. Zay ny tena marina. Satria olona iray no tadiavina ao amin'ny firenen'ny Israely hitondra ny Israely. Olona firy hoe azafady? Olona iray. Ny mason'Andriamanitra dia mijery ny tontolo iny ary misy fotoana mijery anao izy hoe mety amin'ny zanako ve ty poste ambony ity, mety amin'ity lehilahy ity ve, mety amin'ity vehivavy ity ve, ty fitahiny ity. Mijery an'izany ange Andriamanitra raha lasana pavy. Mandinika anao Andriamanitra, manisany dianao Andriamanitra, mijery anao andro aman'alina Andriamanitra. Rehefa mety aminy anao dia apetrany eo amin'ny toerana zay voaomany tsara.
Sareko tsara ny amen nanao raha lasana ba. Tsy chance ny anaran'izay. Tsy zay le chance mboka. Azonao moa le chance mboka. Tambola kely hoe chance mboka, chance ka izy io anaty baiboly le boka nisy chance io. Fa tsy resaka chance zany. Fa Andriamanitra mihitsy mahita hoe tena mety amiko ny toe-pony. Mety amiko ny fahitsiny, ny intégrité-any. Mety amiko ny fomba fiainana. Mety amiko ny toe-panahana. Apetrako amin'ity toerana ity. Nitady olona amin'izay Andriamanitra dia naniraka ny Samuela. Nahita olona ray ao izy araka ny foko. Zay anao ny sitrapoky rehetra. Anankiray amin'ny zanak' Jesse le izy. Fomba n'Andriamanitra tsy tonga dia miteny zavatra précieux. Fa anjaranao izy mijery anazy ihany fenao nge mpaminany. Fa tsy mahatsiaro manambady. Satria tsy nitsangana ny mahalehilahy azy fa ny anraikiny. Raha tsy mandray andraikitra izy tsy lehilahy zany ny anarany io. Mahitsy be ve zany toroteniko zany? Ohatrany mangingina be nareo zany. La zao ny namanao ny lehilahy tsy mandray andraikitra hoe tsy lehilahy ny anarany. Tsanganana fotsiny hoe tsara tsara amin'izao tontolo iainantsika zao be de be amin'ny tovolahy no be de be amin'ny tovolahy no miezaka manamboatra amin'ity tsanganana ity. Be de be ny miditra salle de sport manabokiny. Manao soin ny io tarehany io, manamboatra ny tarehany, manamboatra ny avy ny tsanganany. Dia mitady vehivavy amin'izay amelona. Mandeha amin'izay iny fakana sary amina Android, iPhone. Atao le mivoaka mazava tsara mba azahoana vehivavy amelona. Izy mitady vehivavy ho velomina, fa mitady na ho tiavina, fa mitady vehivavy ity azy amelona azy. Tsy lehilahy zany raha lasaina bavy malala. Raha vehivavy ianao manambady lehilahy. Tsy nareo ihany inge mihaino ny tiavary ty fa be de be ny mihaino ny ty en ligne amin'izao fotoana zao. Manaova partage marobe nareo azafady. Satria tsy resaka tsanganana io. Za lehilahy za hitanao io. Ray soariny andraikitra. Niditra koa ny aviany. Andininy favalo. Ary Jesse ny antso any Abinadaba ka nampandalo azy teo anatrehany Samuela fa hoy izy tsy tiny ny fidiny Jehovah satria efa kopy Samuela hoe izy ty tsy resaka tsanganana. Miaramila titre fotsiny reto. Jesse nampandalo any Sama indray fa hoy izy tsy tiny ny fidiny Jehovah. Tsisy izy daholo reto. Jesse nampandalo fito lahy tamin'ny zanany teo anatrehany Samuela fa hoy tamin'ny Jesse tsy ny fidiny Jehovah ireto. Tsisy izy daholo reto fa reto
reto resaka vatana fotsiny ny any reto lazao ny oniranao azafady ny lehilahy tsy vatana hoe fa ndraikitra anao ny lehilahy misaintsaina andro manalina izy atafavoaka azy sy atafavoaka ny ankonany sy atafavoaka ny eo fiangonana eo ry pastera tsy matory andro tsy matory alina misaintsaina hoe aiza nitondrana ny fiangonana inona ny afatra ao amin'ny fiangonana ahoana ny ampandroso ny fiangonana sika zao vitera de miracle ty izy sport ndray amin'ny herinandro 4 5 6 juillet any amin'ny la promenade ndray tsika mandroso atransika atao avy amay zay no mahatonga ny lehilahy rehefa matory maheno foana izy na alina ny andro fa ny vehivavy rehefa matory oh bonne soirée bonne nuit zany ange zany ange mahatonga le misy vehivavy ange matory alanjavatra ny klotiny mandritra ny alina tsy henona be dehibe no mitaraina amika ao ambony ao misy manala ny akanjony fatsehany satria natory lalina loatra ianao misy fanahy manala misy vehivavy tany Amoramanga tany teny natory tsara izy teo ambony fandriny rehefa tamin'ny maraina ny andro ery ambany ery izy vitsy amin'ny lehilahy no ataona fanahy ohatry zany satria izy aza tsy matory tsara aza matory lalina ohatry ny adama io ianao raha lasana bavy na misy mpamakitrano aza tsy henona fa ny lehilahy vao nisy zavatra naneny kely inona zany tsisy mahita izy mifo mijery an'izany sokafany kely ny varavarakely hidiny fa iraha mato mandro ivony vady manehana tsara venareo raha lasana vamalana misy olona avy ao amin'ny overflow c overflow be ao overflow be ao satria matoky ny vadiny izy de le atokisana koa raha sarim-bavy tsy mety nisy fotoana tsy teo fa ny voyage de rehefa tonga de nitantara i maman rehefa tonga avy any nisy olona ozy teo amin'ny varavarakely tao tam'izay mbola nipetraka tamin'ny tranona tany ampitany séminaire tany Androvatary teo amin'ny varavarakely mihitsy izy ivelany eo satria misy vitre de misy grille de protection fanatrika ohatran'izao zay de nijery ohatr'izao za de izy eo de naninona ho hainao za tsy nateny mihitsy raha zaho zany tonga de marteau nitadiaviko vato nitadiaviko vaky ny andronao nidakako ianao de tokony mipitsika ery ambany ery satria amin'ny premier étage ny misy anay fa izy vehivavy de tsy tao anatiny tsony zany fa de tiako iverina mihitsy le tantara mba hanaovako azy ataovy alleloia zany raha lasana vavy malala kenao efa mba atokisana vehivavy mora lahy de mbola sarim-bavy koa ianao misy mpivady zay nitantara mihitsy ny vadiny nisy olona nangalatra tamin'zareo raha lehilahy tsy masamihetsika fa vehivavy nitady an'le anina tany nitady an'le olona tany fa raha vehivavy raha lehilahy tsy masamihetsika raha vao mandeha mamangitra ny olona ny mpivady de ozy ny madama tsisy alika avy ato raha misy de mbola nitanina masika io sa tsy masika miandra zany izy hoe tsara fanahy io fa tsy maninona alleloia fa raha manantonantony io alika io vao botiny rangahy io miala tenenina manao ko tena lehilahy alleluia 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 tove alleluia 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 lehilahy égale la solution ranabavy raha anambady any manambady lehilahy rehefa hitany hoe sarim-bavy io elao de ny mbola tsy tonga lavitra aza manambady vavy toetra fa raha vehivavy roa ao tsy mety zay na misakafo aza za foana ny tsy maintsy miala voalohany ao tsy maintsy miala voalohany satria tsy amin'ny sakafo iny ny eritreritra ray manontolo fa nitoy an'iny ray
fa i madama tsy maintsy mankafy. Aza mijery atona rehefa tsy ato angezany resaky zany. Orala marina ve zany zavatra resako zany? I madama mankafy fa ny lehilahy mandinika ny toy any tantara. Vetivety izy mety fery ambony fandrina ary fa tsy andeha tory ny tena diany. Fa mila izy mahazo hery tsara fa mbola hiatrika ny rapitsondray. Zany tsy mampety an'le hoe enao lehilahy ny vadinao dia enao koa mbola tsy tena mitoetra ho vehivavy koa ianao. Mbola izy ny mahandro vary, izy ny mitady ny rano nosotroiny, izy no hitanao fa efa lany ny laokany dia mbola izy koa mandeha any amin'ny vilany any rehefa avy eo. Fa ianao mampiakatra fil d'actualité amin'ny Facebook. Lazaiko anao fa romotra any anaty io fa tsy miteny aminao ary iova tsy kelikely aminao izy. Satria io tsy be resaka io. Ny lehilahy tsy be resaka. Fa ny vehivavy zay zavatra mandalo amin'ny fony tonga dia resahana. Ino lolo? Sa papillon iny? Ohatra mangididy ny lamosiny izy tsy tonga dia manotro zao fa miteny izy. Mangididy zany lamosiko zany. Sady miteny izy. Afaka. Tsy maintsy komanteny zany. Tiavantanana mafy be ho an'Andriamanitra. Nata fotoana zany lehilahy misy fotoana. Oy! Iza loatra koa ny mametrapetraka an'ireto eto anontaniany daholo tamin'ny lalàna. Sa efa miteny mihitsy tokony tsy tokony hilalao an'ireto ah. Fa ny lehilahy bôtiny fotsiny. Laza izy mandeha rehefa avy eo. Tsy be resaka io. Ka aza miandry anazy ianao iresaka hoe tsy tiako zao, tsy tiako zao, tsy tiako zao. Fa meteza ho vehivavy ianao. Eo anilany io lehilahy io. Mandray anavy ianao, misy ny atao toetra iombonana. Caractère commun. Point commun. Zay no malaza azy. Misy toetra iombonana ny vehivavy, misy toetra iombonana ny lehilahy. Dia iny tsy be teny iny. Iny tsy be resaka iny. Nefa tena misaintsaina izy. Mandray anaty tsara ve? Ka za miandro olana, za miandro zavatra grave ianao, aleo misoroka toy izay mitsabo. Tsy sasanao ny akanjony vo zay olona mahay manana tanany ianao, mahay manasa ianao. Dianao Jesosy. Ny lehilahy tsy tsanganana fa andraikitra. Ary tena mafy be a. Ary tena mahery be ny vehivavy. Tsy misy vady ao fa misy zanaka izy. Tena mafy izy satria sady lehilahy izy no vehivavy. Tia tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Sady maninona izy no maninona hoe? Mitana rôle roa zany izy. Rakizy malala raha eto nareo ka tsisy ray ianao eo anilanao fa mamanao ihany a ajaho tsara io fa sady lehilahy io no vehivavy. Tsy mora ny andraikitra io satria lay toeran'ny lehilahy tazomina, le mahavehivavy koa tsy arina. Satria ny ray fotsiny ny toeran'ny ray tsy mora. Ny reny koa nefa zay tsy resahantsika eto androany tsy mora. Fa tsy any aloha androany fa lehilahy ny resaka eto androany. Sa tsy zany? Raha ny anareo resaka fa mihitsy ny ray. Ozy zay information zay, ny vehivavy ao an-trano mahavita 4 kilometatra anatin'ny ray andro izy izy. Tsy voatery hitovy zay izy mivezivezy eto, maka an'ity dia maka an'ry, dia mankato, dia mankato, dia mankato. Reraka izy rehefa avy eo dia tao ihany izy fa navita kilometatra lava be izy. Izy koa raha hivezivezy grave koa izy. Marary ny andilana rehefa avy eo. Rangaha avy niasa fa izy koa tao an-trano fa niasa foana ihany keo. Raha niasa. Ny tanako manondro zao tsy olona oriana koa ny tondroiko fa mitory teny ahy dia mampiasa tanana. Mandray anavy ianao raha lasana mafy. Nareo rangaha mihaino anavy ianareo sa tsy mihaino anavy?
tsy mora zany lehilahy zany, andraikitra zany, andraikitra hitondra firenena ny any Davida, ka tsy resaka vatana no ilaina, tsy vatana no ilaina, fa fitoerana ao anatina andraikitra. Ary zay inge hitanao anisany nanimba ny fianakavian'ny Davida, tsy hay ny nanao équilibre ny asany sy ny ankohonany, satria misy lehilahy koa inandray variana any amin'ny asany izy de tsy mahafantatry ny ninona ao amin'ny ankohonany. Betsaka amintsika io zao, za zao voalohany indrindra tsy azo koa na ny taonan'ireo zanako reo, fa ny any mama ny hay ny date de naissance n'izy rehetrarehetra io, za zao tsy haiko. Isan'ny taona de mampatsiahy foana izy anniversaire nranona, izy iny ve oa tsy ohatry zao, tadidiny tsara satria izy narary niteraka azy. Eo ihany koa le narary, fa zay koa mavehivavy ny vehivavy, tsy azo konona zao ny anniversaire n'ireo zanako reo. Mbola tsy nefa efa imbe dehibe zay anniversaire zay a, isan'ny taona misy foana. Vitsy ny lehilahy mampianatra ny zanany any an-trano rehefa mirava mianatra ny zanany, fa i mama no mijery ny notin'ireo ao. Ary misy taona zay efa mitantaro izy, zao ny notin'ny ranona, zao ny ranona, eno a, za manao eno io nga miasa sainy, fa mila tohizana fotsiny resaka, am'izay miady ny tadiny dokanga. De rehefa hoe misy zavatra efa nifampiresahana ny taniko, efa niresahako ange zany teo e, isa miresaka aminao zany ianao tsy mifantoka, raha teo amin'ny toerako ianao de fantatrao tsara hoe ahoana zany izy. Sa tsy marina, satria za miasa aloha eglizy, za koa zao miasa saina ho any a France, karakara visa zay zao, alleluia. Za miasa saina évangélisation, za miasa saina fiangonana any amin'ny toerana maro samihafa any, miasa saina amin'ny reto pastera mahafinaritra sy mateo ty, tsy mba mana fotoany reto na indray mandeha azy. Misy lehilahy, misy vehivavy, samy mahafinaritra daholo, izy mianakavy reo. Miasa saina ny ananganana ny tsirairay avy. De misy taona lasa tsy esana saina le noty kely le ankizinao kely iny. Mandriana tsara ve ianao? De ohatra ny teteny ianao hoe apetrako aminao io a, fa iray andraikitra indray iny ny raisiko, nefa zany tsy mety zany. Famille aloha vo église, satria raha rava ny famille anao tsisy église mitsangany ao. De afatanana mafy be ao an'Andriamanitra. Ny ministère tsy fiangonana aloha fa ankonana. Baiboly no milaza an'izany. Taloha zay tonga de fiangonana ny voalohany, fa tsy mety. Raha misy tsy mahay manapaka ny ankonana io, zay ataonao ny nanapaka ny fiangonan'Andriamanitra, dikan'izany ankonana aloha, mila stable ny famille anao. Zay mahatonga anahy misy taona mamono telefona, satria rehefa tonga any an-trano de leo mba ho ana famille indray aloha zao, aleo vonoko ty. Misy taona mode avion io telefona koa, satria aty efa fiangonana, ary mbola fiangonana, eny andalana fiangonana. Zay mahatonga misy zanaka pasteur tena mijalo misofrira be, satria voalohany aloha be de lave, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, tsy mahazo manao an'ity, voageja be. Ary tsy tena azonina ihany koa ny fiainany, fa ny fiainan'ny pastera sy ramatoa ao am-piangonana foana, matsiary misofrira izy, ary be dehibe ny zanaka mpanompon'Andriamanitra mijaly ary mivilalana rehefa avy ao. Tsy tiako hiaina am'izany a sy ny taranako. Alleluia. Zay mahatonga anahy manao équilibre. Misy taona reo avelako mijery télé ao, fa zay zavatra tsy tokony jerena fotsiny a tsy jerena. Sy taona mividy canal sat de zay zavatra, zay programme tianareo jerena eo, fa zay tsy azo jerena fotsiny aza jerena. Misy taona reo avelako mandeha ndana, mandeha mivoaka any, ndana tsy fantatro, ndana mandeha manao vacances, hoentiko amina sehatra maro samihafa. Fa misy zanaka mpanompon'Andriamanitra tena misofrira, tena misofrira, tena mijaly noho ny amin'ny fifehezan'ny dadapasy sy mamapasy.
Ny atsy tiako ny zanako atahotra anahy ary bediko reo raha vao matahotra anahy. Tiako le sangisangina ireny. Tavy aleluia ara lasana bava. Fa ianao rehefa manomboka matahotra be ianao io tsy afaka i-communiquer amin'io ianao. Fotro zany ny Davida. Nisy fotoana amin'izay ny zanaka Davida nifankatia nefa mpianada. Fa Davida tsy mahatsikaritra an'izany. Me mahi aminona. Inona ny mampaheny aminona? Tazo-pity. Tiany Tamara anabavina. Tsy sahany no miteny. Me mahi izy mikika ao anatiny ao ny fitiavany. Io fitiavany io mampahi rehefa tsy mivoaka. Zany tsy midika hoe avoay dia atavy ianao. Fa i Davida mahita ny fomba, mahita mahita ny zavatra tsy hipiriany amin'ny fanjakany Israely fa tsy mahita ny tsy hipiriany ao an-tranony. Sa tena mitsotra aminao. Fa za koa nisy erreur goavana. Tamin'izay nipetraka tery ampitany seminaire tsy haiko mihitsy ny fiainan'ireo zanako ireo, tsy fantatro mihitsy, tsy aditsitako ireo satria zaho anatina chambre anankiray any ambony, dia ireo manana ny chambrany, dia rehefa isakafo eo vao mifankahita. Fa rehefa nipetraka amin'ilay tranona izao zay, malalaka be ny misy aina izao, dia za maraina mandraparivo ny andro misy fotoana ao an-trano, mijanona tao trano maritra, eo vao tena hitako daholo ireo. Ay moa zany ohatr' zany ro zareo reto. Mandeha navy ianao. Teo avo tena nahita ohatr' zany reto. Ay ohatr' zany reto, ity ohatr' zany, dia iry ohatr' zany, dia ity ohatr' zany, dia iry ohatr' zany. Fotoana manapa-kevitra satria zany anatin'ny chambre. Aleo mba andeha hivoaka any amin'ny ankizy any ao amin'ny salon ao, na tsy hanao ninina fa mba mifankahita eo. Fa zay ny olana Davida, adinina mihitsy io ankonany io. Mahi ny zanany lahy fa tia ny zanany vavy, fa izy tsy mahatsikaritra an'izany. Potika ny hafaran'ireo rehefa avy eo, fa ny nanonerana an'iny tena sarotra. Tena sarotra ny nanonerana an'iny. Dikan'izany raha lasana vavy malala. Aza variana amin'ny asanao ao ianao rahalahy. Fa misy ankonanao ao. Amen ve? Asio équilibre tsara. Aza varinao. Misy fotoana indrindra fa tratra n'ity Facebook ty, avy miasa ianao tonga ao an-trano, connecte indray ny ataonao. Connecte indray ny ataonao. Adino tanteraka ny ankonanao. Satria miasa nefa ny antony asanao no ireo ankonana ireo no anisany. Kanefa ireo adininao rehefa avy eo. Zay ny nahazo an'i Davida izay. Amaraparana eto ho anao raha tsy eo ny ray mpianakaviana, dia anao zany ny ray mpianakaviana e. Azakivy ianao fa vehivavy mahery ianao. Vehivavy tena matanjaka ianao ary vehivavy tena mafy ianao. Amen. Aza mitady ray mpianakaviana hiaraka melona anao amin'io zanako io, fa raha hitady any dia olona itianao tadiavina. Fa raha mitady olona melona an'io ianao hiaraka aminao, hiara-iasa zany nareo zay fa tsy hifankatia. Hiaraka iasa tsika melona an'ireo. Mpiara-miasa nareo, fa mpiara-miasa mifamiteraka. Fa tsy mpifankatia. Izy zany vehivavy teo ray mpianakaviana tsangany amin'ny tanany. Zangery pasteur mahatonga antsika mpianatrena ady eo. Satria olona hitady solution antsika. Ny ray mpianakaviana dia olona natao manan-tsaina. Genesis 41, 38 à 40. Dia hoy Farao tamin'ny mpanompony, ahita lehilahy tahaka io, izay manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny, va isika. Lehilahy tahaka an'io manana n'inona hoe azafady?
fanan'Andriamanitra ao anatiny. Ary koa farao tamin'i Joseph, satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao zany rehetra zany, dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao, sady manan-tsaina endry, le endry io manana fahaiza-manao fa tsy hoe manao bras croisé. Endry zany vadiko zany tena bonaika be izy, rehefa mitsangana izy dia ataonao ohatran'izao foana ny tanany. 40 koa ianao no anapaka ny ato an-tranoko, rehefa manan-tsaina tsy maintsy manapaka. Alleluia. Ary araka ny teninao nitonanan'ny oloko rehetra ny seza fiandanana ihany no alehibe ano ianao, ary indreo efa farao tamin'i Joseph, indreo efa nanendrianao anapaka ny tany Egypta rehetra, satria manan-tsaina izy, manana ny fanan'Andriamanitra ao anatiny, dia misy tolotsaina azony avy amin'io fanahy io, zay fanana ny sainy zay na tonga azy anapaka. Hitanao rehefa bado ny ray mpianakaviana mahantra ny ankonany. Ahoana azafady? Raha vao mikatona ny sainy ray mpianakaviana mahantra ny ankonana. Misy ray mpianakaviana nge tsy avy andeha hiasa fa io madama ny miasa, izy ao an-trano ao manao karata ny asany, milalao karatra, mijery télé, karaha manranabavy nandoavana facture ny jirama, izy maraina mandraparivin'ny andro mijery télé. Miala n'iny izy dia milalao miaraka amin'ny namany, lehilahy lehibe izy amin'io, satria tsy mahita zavatra atao izy, zay le hoe tsy manan-tsaina. Kanefa misy olona ny zavatra ataony marobe fa ny moyen tsisy, dia le moyen tadiavina, vao mahita moyen izy tonga dia mahita fipoahana amin'ny fiainany. Fa misy olona tsy manan-tsaina, tsy zatra mampiasa ny saina. Misy olona vao zavatra sarotsarotra dia savela ho any zany ka mampafanina ny lohako zany. Tsy maintsy miatrika zavatra ianao raha tiandroso. Za mahita fa misy lehilahy lasa lavitra be eto raha lasana mavamalala. Amen na ve zany? Satria ny fandrosoan'ny lehilahy raha manambady izy dia mandroso miaraka amin'ny vadiny. Fa raha vao taraiky izy dia taraiky miaraka aminy koa ny vadiny. Satria izy ny lohany io lamasinina io. Lohany io lamasinina io. Ranabavy, aza manao lohany ianao ao anatina tokantrano, fa tsy mety manala ny andraikitry olona io ianao. Velao io lohany, rahalahy meteza ho lohany koa ianao. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Misy olona ngena mandeha amin'ny arabe dia efa fantatra hoe ranabavy ny lohany, satria le vehivavy ny andeha aloha dia rahalahy afara. Dia vehivavy no mitari-dalana. Vao miresaka amin'ny olona dia vehivavy manokatra resaka. Alefaso, alefaso, alefaso. Impira mandray mpivady. Alefaso, alefaso, teneno. Ranabavy zany mba menatra zay, anao nge lehilahy teneno. Miady amasonao eo ry zareo. Tenao ndray no menamenatra ndry. Teo zay alefaso fa tsy maninona resao. Izy io manko pasteur hitanao vady koa Tiava-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Voninahitra nge zany hoe ianao natao lohany, fa tsy ianao ndray no entina rehefa avy ao. Alleluia, alleluia. Ny lehilahy tsy manaiky raha tsy hainy ny zavatra anankiray. Fa ny vehivavy misy fotoana tsy haiko ty ka vela ho any ty. Misy fotoana misy zavatra anontaniany vadiko anahy anaty telefônina. Ty mba amboaro. Zao midira am'izao ianao. Amboaro re tia. Midira am'izao ianao. Avindray ianao. Amboaro ty ve dia zavatra tsotra kely dia midira am'izao, midira am'izao dia misy fotoana izy tsy manao aloha dia eo. Rehefa tsy hainao dia tsy ahay any ianao zay. Dia rehefa taty aoriana ty hitany hoe toetrako mihitsy ilay izy. Satria tena toetrako tia mampianatra. Alleluia. Ianao raha vao mangataka trondro amin'ny sinoa, ny ohabolany sinoa, tsy haiko ny mandika azy amin'ny teny sinoa, fa efa le hevitra ny haiko raha mangataka trondro ianao, tsy trondro no omeny ianao fa arato. Ampianarina ianao anarato.
karaha mila trondro ianao tsy angataka trondro amin'ny tsona fa efa mahay maninona ianao mana rato mandriana tsara ve ianao androany le mamantambonina zany tsy mampahizavatra satria amin'ny fotoana tsy eo le olona izay amantananao iny taraiky eo amin'izay ianao taovy alleloia zany raha lasana vavy malala fotoana am'izay izy manontany ahoana ty mba amboaro midira am'izao ianao de arahany vita de rehefa avy eo indray midira atsy arahany ohatrany tsy mety mety zany ohatrany tsy mety zany misy fotoana koa ianao mila miziriziry ampitiavana sy amin'ny fahalemem-panahy amen ve satria efa fantatro hoe mety de ahoary anaovako azy amboariko io ka mety zay nge ny fiainatsika nalazana vavy sa tsy zany de farany vita izy rehefa avy eo de merci de rien zavatra ianao zay zany hoe lehilahy tsy manaiky raha tsy hainy ny zavatra anankiray ary za ohatra zany mihitsy tsy manaiky nisy fotoana tany Amoramanga nianatra tomobile nanao auto-école fa ianao raha mianatra auto-école za raha tsisy tomobile anaovana pratika tsy mahay zany ianao nazahoako permis zao tsy nifahaizako tomobile fa ny fampinamana be zay sy le mpampianatra de mbola namako koa le olona mpamoaka an'le izy any Atamatavy fa raha za tsy tokony ho afaka satria 10 minitra isaky ny mitondra moto ny ananako tam'izany fa za tsisy tomobile de vita ny 10 minitra de eo koa ny namanao misolo anao namany nofo mitondra fiara zay tsy ataonao satria kely loatra le fotoana anaovanao tsy nahay mihitsy fa za nahazo permis tany Antananarivo am'izay misy tomobile nomenana la disposition 405 isaky ny hariva misy mampianatra any Antananarivo de misy fotoana am'izay mitondra fiara mandeha ny ambony trottoir ny tomobile any Antananarivo kod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 o de izy mama za tsy araka aminao nandeha taxi mihitsy izy zany hoe tsy miara maty amiko ataovy alleluia lazao namanao zay voarainao teo aloha isotro rano kely av andeha lavitra eo tianao toizana ve za janiko ty toroteny ty lazao namanao alleluia averenany lehilahy tsy manaiky raha tsy hainy le zavatra hoe enao nge rehefa taraiky anao taraiky koa le remorque anao satria anao manana remorque raha ny tena marina nge semi remorque nareo mianakavy io de enao io lohana remorque enao io dikan'izany raha vo enao taraiky de miala taraiky zay mahatonga ny hoe misy fianakaviana mahantra satria le ray mpianakaviana mikaton-tsaina le ray mpianakaviana tsy aviasa le ray mpianakaviana tsisy révélation le ray mpianakaviana tsisy inspiration miara taraiky amin'ny papa eo izy mianakavy ary zay no mahatonga madama mitady lehilahy hafa rehefa avy eo sy enao ty de tsy mba karaha lehilahy jiaby ranona manana tsaina anao business ranona manana tsaina hoe ary misy asa ranona manao an'ity manao an'ry mahita activité izy omaly tsy miova anio ary mandrak'izay mba hitsangatsangana te hitsangatsangana ny fianakaviana tsy vitako zany tsisy zavatra zay ataon'ny fianakaviana nambadika any tsisy ataony taraiky olona lany daty
olona tsy maharaka na mijery tele so ny maso mijery eo fa tsisy zavatra hitany nefa ny olona mijery tele mahita ohatr' zao ndraika misy machine voanivoaka iny inona ny fampiasana an'iny ohatran'izao ka ireny lamody am'izao ohatran'izao zany ny trano am'izao ohatran'izao ka ny fomba fifandraisana ohatran'izao ka ohatran'izao misy olona vo mahita zavatra tonga de information ho azy ataon'le izy mivoatra izy rehefa avy eo fa izy mijery iny eo anontanianao inona ny hitanao rehefa avy eo eo izy vao manomboka hijery izy no efa nijery vaovao aza mba valio tsara ty andrasy vita tsara ny fanontaniako nijery vaovao ianao fa rehefa tapitra ny vaovao tsisy zavatra taditinao izy ataovy ambony ny tanany raha tsisy de zary le izy satria ny masonao mijery eo fa sisy miditra amin'ny sainao io fa za tsy mino hoe za io fa menatra fotsiny anao de tsy manangan-tanany raha lasana bavy tsisy polisy anambotra anao nge eo hoe anao nanao an'izany de samborin'ny polisy de migadrany ianao tsy mampigadry zany fa misy fotoana ianao mijery misy fotoana azy ianao mamaky boky nanao ohatr'izao fa tsisy zavatra tsaroanao satria tsisy niditra tamin'ny lohanao misy aminareo mijery dessin animé fa tsisy miditra amin'ny lohanao ary nataotr' zao kaiky ny masonao zany ny tanana eo no voataitra de misy olona mijery zavatra tsisy ny ninona voarainy ary misy koa nge miainao ny tontolo teny ty fa tsisy zavatra voarainy mimeny sasany de inona mampime olona teo satria izy ny amahabiboaniny sainy mandray anaty tsara ve anao nanitsaka trottoir am'izay satria le jiro na le jiro aza tsy haiko akory ny mampiasa an'le jiro satria tany amin'ny auto école zay tsy nianatra an'izany code ny anarana de mitondra kely de zay matolotolotra an're moniteur dia mahazo azy tsy reny rena fa raha zareo vehivavy aninaniny reny de mahita fity tsara mihitsy tsy hitanao aizy zany veilleuse zany aizy zany fara zany tsy haiko fa de alefaelefako ahodikodiko any de misy mirehitra efa izy ho io fenao zany lehilahy tsy maintsy haiko ty kodododododo lasy nandeha taxi tonga vasoany atrano ianao lehilahy tsy miala eto mihitsy androany fa raha voadona tianay tsy maintsy hitady anandray ianao reo avy eo miakatra am'izay niakatra mafy be de misy fotoana tsy haiko ahoana iza ny voly priorité indrindra fa taninarivo ahoany ty ozy am'izay le rangaha zay ndana lesy miverina mianatra Andriamanitra marary zany lizy koa nefa marina fa tsy tokony natao an'izany kosa zay efa navotsorana nefa le teny de tsy maintsy raisinao amin'ny anaran'i Jesosy zany alleluia tsy midika akory zany hoe tsy andeha amin'io arabe io tsony ianao teneny zay teneninao fa haiko ny hafarany ty mampiditra amina garage mbola olana be koa satria manova garage ny olona maro be ny tomobile zareo zany mieritreritry hoe pasteur io de tonga de haiko za koa miaingo tsara tomobile madio tsara mieritreritry zareo mitovy amin'ny olona rehetra mitondra fiara io aya koa io alefa aty de zay ahoana moa zany fadianany hoany zay teneny de arahako vily mankaty alefa misy miteny ko mankatsy alefako mandeha am'izay mankatsy mankary anao misy zavatra tsy ekenao raha tsy hainao nameny tompo fafahana tamin'ny fiara am'izay de nitondra fiara de mbola matahotra izy izy hoe zany olona atokisanao indrindra hitondranao rehefa kelikely any taty arina am'izay za mitondra de izy matory eo anilakeo raha tsy natokisanao tsy azo tory ianao ty afatanana mafy be ho an'ny tompo za ndray ny mamoaza matoritory raha hiaraka amiko fa ohatrany hoe andeha ho ampiasainao mihitsy aty hitondra ny madame patron fa mila mifoy ianao de miresaky tsika anaty tomobile de izy tona hoetiko amin'ny bord za mitodika iny izy efa de tsy mahazo matoritsony hatramin'ny androany nanomboka tamin'izany andro izy zany mandray anaty tsara venareo
teneny namanao ny lehilahy tsy manaiky raha tsy hainy io zavatra io. Tanao mahatonga fiainana bloqué satria lehilahy dorika. Manambady lehilahy dorika madamo. Lehilahy tsisy information, tsisy révélation. Tsy malala zava-misy andefa message aby tsy hain'ny lehilahy fa madama mandefa anio. Madamako mahay anio. Ndaso fa tsiko aty madamako. Sakany metsika madamako, sakany metsika madamako. Misy zavatra natao ho an'ny madama. Zany izy efa madama. Madama tsy mahininina ihany koa tandremo. Fa misy olona mizesy tamin'ny madamany. Satria tena mahay zavatra madamany. Fa misy olona koa madama arabatana fotsiny. Fa io pokaty io. Azafady aminao. Ohatra ny tiako be le manao anazy mahitsy be. Hoy ny rahalahy. Tahiny tompo rahalahy. Aza manambady madama pokaty io tsy mahalala fa tsy sakafo dia atory. Dia ho sarotiny raha. Aza bebe iny fa any aniny zafiny satria tena sarotiny raha. Fa fifaliany zafiny no manany any bebe sarotiny zavatra. Tsisy fanampiana avy aminy. Izy sarotiny, tena sarotiny, tena sarotiny. Tsy mba misy zavatra mba izesitiavana aminy mihitsy. Inona raha nabavy zavatra mba izesitiavany vadinao aminao. Mahery mihinan-kanina. Zany ny lehilahy zany. Sa izy. Mila matafavoaka izy. Manana vision izy. Wow! Manana inona hoe azafady? Manana vision izy. Tsika zao ny vision atsika. Zao ny zavatra ho ataotsika. Tsy maintsy gatra tsika io tanjona io. Tonganitsika. Tsy lehilahy matory maraina mandramarivony andro. Any ampiasana mbola matory any dia voarokany mpampiasa avy any. Inona na voarokany iny matory le dala. Raha zany patron ka matory ny mpiasako teneniko aloha izy tena mbola matory izy mbola tenenina fanindroa. Raha mbola matory izy miala tsiny aminao raha fozakozy zahira zay. Tsy maintsy miala miasa ianao satria tsy mampandroso ny orinasa ianao. Misy lehilahy matory foana. Matory foana, matory foana. Ary izy matory tsy azo foazina. Hafa manko hoe mba natory kely tsy azo foazina. Sa zao mangataka mihitsy ao an-trano. Raha misy zavatra resahanareo amiko. Vao didina voakako vao tsy didy manko fa fandaminana. Vao tamin'ny hafa komaly zany. Resaka eo ihany fampiresaka eo rehetrarehetra. Dia za efa matory ery vao mila an'izao, mila an'izao. Amin'ny manaraka mba resao amin'za le tsy eo. Za le mbola eo. Fa rehefa matory tena tsofirano bonne mihitsy. Dia nareo koa rakiza raha misy zavatra ilainareo ampianarana amin'ny arivinareo no miteny. Fa tsy za le mbola maraina iny le nahazo révélation avy nivavaka iny ka mbola mankafy kely tolomaso. Dada! Papa! Tia ataovy soni. Tia ataovy an'izao. Mila an'izao ony. Aleo mba tsy hisy an'izay. Fa misy lehilahy ndraiky matory foana ny asany. Matory izy any ampiasana. Tsy mietrehitra koa izy eo raha voaroko eo inge dia very kapoaka. Mangalatra koa izy any ampiasana. Tsy mietrehitra raha higadra eo inge dia sima koa reto ankonany reto. Za mihina misy lehilahy tafavoaka eto raha lasana vavy. Ny ankizy ho lehilahy daholo hiatrika ny fiainana. Alleluia, alleluia. Lehilahy mahery. Lehilahy matanjaka. Lehilahy feno voninahitra. Lehilahy riariany ankonana. Lehilahy riariany fianakavia. Alleluia. Tsy ho lehilahy velomina vehivavy fa mifamelona amina vehivavy. Mifaninona hoe azafady? Sady mampidi-bola rangahy mampidi-bola i raha matoa mifamelona. Treo dia hafahafa nge rahalahy raha ianao raha i madama no lehilahy. Amin'ny madama ianao mangataka vola. Tsy maintsy anamboatra fihetsika ianao fa tsy afaka teny ameo vola zany nefa izy ny asa. Ameo hoa. Ohatriny mankaraha manao tsy tenenao aminakay. Tsy tsara zany. Zay mba tonga anao mila olona révélation anao fa révélation no mitondra miakatra. Alleluia. Aleo mba ianao no angatahana fa tsy ianao no mangataka. Ianao no mitondra miakatra fa tsy ianao no entina miakatra.
misy lehilahy nitahina ve eto androany? Izy zany raha lamba na tsy ary voatato anatin'izany afatra izany ataovy ambony ny tanana. Dia afatanana mafy ho an'ny tombontsika. Reko misy anabavy miteny eto zao, tiako raha mba teto ny vadiko na ianan'izany afatra izany. Apetra eo amin'ny tompo fa Andriamanitra mandamina an'izany. Raha lahy mandraisandraikitra amin'ny ankonanao amin'ny fianakavianao. Satria raha misy tsy mamelona ny ankonany dia efa ratsy noho ny tsy mino izy. Efa nandany finoana izy. Manombo mitsangana amin'ny anaran'i Jesosy. Ny lehilahy sy ny vehivavy rehetra manombo mitsangana. Lehilahy saha. Lehilahy mandresy tahotra. Averiko lehilahy saha. Lehilahy mandresy tahotra averino azafady. Zay. Zay ny natonga ny hoe lehilahy ny natao voalohany. Anisan'ny natonga ny hoe lehilahy ny natao voalohany. Izy no nomena an'ilay information voalohany. Raha tany amin'ny Adama no mena rana nandeha mety tsy nanaiky raha lehilahy. Fa tany amin'ny Eva izy no nandeha. Satria fantatra raha vehivavy tsara. Fantatra mena rana tsara ny amin'ny raha lehilahy. Noho izany raha lahy mety izy tena lehilahy ianao. Raiso ny andraikitrao amin'ny ankonanao. Raha mbola tanora ianao menara ho lehilahy. Raha misy lehilahy eo anilanao madama. Eto tsy temerana bafo zay madama. Ka tena mitoetra ho lehilahy izy. Sarobidy olona eo anilanao eo. Sarobidy. Raha sady vehivavy ianao no lehilahy ray mpianakaviana. Vehivavy mahery ianao zay. Mety tsy takatra ny zanakao zany. Fa mbola ho takany ihany. Vehivavy mahery ianao zay. Satria mitondra andraikitra double ianao. Sady eo le mahavehivavy ianao. Eo ianao lehilahy ihany koa ianao. Za mitsodrano anao ao anatin'izay ka izay raha sady lehilahy ianao no vehivavy. Andriamanitra manome hery ianao manokana. Ianao lay Agara zay voaroka tao ohatran'ny Abrahama. Tsy teo anilany Agara intsony Abrahama. Lany rano hosotroiny sy amelomany anjanany. Dia nariny teo pototry ny azo ilay zaza satria tsy tiany ahita ny hafatesan'ilay zaza. Fa rehefa nitomany ilay zaza teo pototry ny azo rehetany an-danitra nitomany ilay zaza naniraka anjely Andriamanitra. Nampahiratra ny masony Agara dia nahita lavaka fanjakana teo anilany. Ozy ny anjely hoe rehetany an-danitra nitomany ilay zaza. Eo misy lavaka fanjakana. Veloma amin'io rano ilay zaza satria ho tonga firenena lehibe ho zaza eo. Raha misy vehivavy tsy toanilana ho tsoniny lehilahy ka mitomany ianao anatin'izany afatra izany satria tsy mba misy lehilahy mandray andraikitra eo anilanao. Izao lay azo izay nanipazana n'ilay zaza kely dia lay azo fijalian'i Jesosy Kristy. Ento anatrian'i Jesosy ny kanao. Ento anatrian'i Jesosy ny kanao. Fa Andriamanitra pahiratra anao anokatra lalana ho anao. Rahalahy malala ento miakatra ny ankonanao. Mosesy teny lazain'i Jehovah hoe ento miakatra ty fireneny ty. Aleluia. Ny lehilahy dia mitondra miakatra fa tsy mitondra midina. Mahita lehilahy amin'izao fotoan'izao. Lehilahy feno fahasoavana, feno fanamasina. Aleluia. Ianao zay mbola hisafidy aoriana kely ao. Aza diso safidy rehefa misafidy. Petrao amin'Andriamanitra tsara ny fiainanao. Mba tsy tonga io anilan'ny olona tsy hitondranao miakatra ianao. Ento
katrao sy tombiao ania minao fa te ahitanao ny atsarany lanitra fa hanetena ahitany ovitrany toa fanaiko ho tafakambana aminao ento miakatra fofoiny amin'ny lanitra ny tananao ary indrino ny masonao aza manaiky ambany zany ianao aza manaiky ijanona amin'ny toeranao eo ianao olona mahita vaolana fa te ahetanao ny atsarany lanitra fa anedena ahitany otrany toantany ny fanaiko afakambana aminao oh, 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 tafakambana aminao manbo mivavaka meo fahasahina hoe airatony masony saiko e meo fahasahina iratony masony saiko meo herim-poa sa mivavaka sika rehetra araky zay tenin'Andriamanitra zay halleluja aoka hiakatra fatsitina hosa ho andraikitra no maolana fa tsy sanganana ity ivelany olona mandray andraikitra olona sa halleluja mitondra ny namana androso ankonana androso sady mandroso halleluja tsy ho diso safidy rehefa isafidy tsy miemitra amin'ny zavatsarotra vonina ny androso mandrakariva vonina ny andresy iotra ny olana eo alonao hitondra olona hiakatra hatrany zay remorka orinanao de ifaly amin'ny lalany hitondranao azy olona visionnaire manana vision ianao androso ianao sa ianao miana-javatra ianao manana toetsainy ny mpandresy ianao halleluja yeah 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 yo indro lela nasatroana tsilo azy izy nano esoina tamin'ny fampiakanjona akanjo volomparasy fa tsy niemitra nanatsiary fa nilozany rainy aza injo nitsinjo ny vision izy halleluja upeyerimpu anana yerimpu halleluja tsy mijanona fa mandroso mahiratsy saina
mitsinjo ny hoavy, mievitra ny hoavy. Ery sy voninahitra ny fitafiny ny andro hoavy dia iomezana. Miala ny fikatonan-tsaina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ao amin'ny saiko ao zany ny fikatonan-tsaina rehetra, ny fitavosavosana rehetra. Na 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 na. Tony tany maina zay mitady orana, tany maina zay mitady orana. Lehilahy mangetaentan'Andriamanitra mitondra ny havany ao amin'i Jesosy, mitondra ny ankonany ao amin'Andriamanitra. No iantrandrako anao titondra fanaty. Lehilahy manao fanatitra tahaka ny Abrahama, manipofo ny tahaka ny Solomon. Ianao lay rano velona, tompony aina sy ny fanahy. Ento miakatra zay tompo, ento miakatra sy tony ao aniaminao, fa tia hitanao ao ny hatsarany lanitra. fa anidina, fa anidina ahitra mihoatra ny toanta ny fanahiko. tafakambana aminao, tafakambana aminao miakatra eto miakatra sy tony ao aniaminao, fa te ahitanao ao ny hatsarany lanitra. kanidina zay manaraka anao tsy resy, tsy diso lalana zay miaraka aminao zay manaraka anao. ny fanahiko ho tafakambana aminao ovay ny fijerinao sy ny fiakeanao ny fiainanao, ovay ny tontolo any anatinao a ho tafakambana aminao utafakambana aminao ento miakatra sy tony ao aniaminao, fa te ahitanao ao ny hatsarany lanitra. tsy nomena fanaosa ianao fa fanahy mahery sy fitiavana ary fahonana an-tena. toata ny fanahiko ho tafakambana aminao tsy misy olana ekenao itsony anakananao izany. manomboka izao, lehilahy mahery, vehivavy mahery ianao,
aza vela isy anao tsinitsinina anao no ny atany ranao anao tanora tonga eto mandresy ao amin'i Jesosy ianao. Estera tsy nanaiky no fatorany fiainan'izao tontolo izao. Avy tena avo ny nisy azy. Ry Josefa tsy nanaiky no fatorany fiainan'izao tontolo izao. Avo ny toerany nisy azy. Ho anao ray mpianakaviana, lehilahy manao fanatitra, dia ny ankonanao miara voata aminao. I Abrahama sahananao fanatitra, izay tsy sahano sara vadiny. Lehilahy voninanao sakrifisy mihoatra ny vehivavy vadiny eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy vehivavy hoentim-bady amina fivavahana, fa tsy lehilahy hoentim-bady amina fivavahana, fa lehilahy mitondra ny ankonany ao amin'Andriamanitra. Misaotra betsaka ray masina. Fa soavan'Andriamanitra anie ho ao aminao. Hitahiry anao anie Andriamanitra. Hanome herim-po anao anie Andriamanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Mahita anao tsy toy ny teo aloha intsony. Mahita anao olona sa manomboka eto. Avereny sa za manomboka izao. Mahery za manomboka izao. Manao ny zavatra tsy mbola nataoko hatramin'izay. Zay natahorako indry tsy atahorako intsony. Vitako amin'izay zay tsy vitako hatramin'izay. Ho zatrana amin'izay zay tsy zatrana hatramin'izay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Orakoraka mafipela za hoe amen. Sary Andriamanitra manome fisaorana ny fianakaviany Rahely ary Solisy sy ny zanaka amanjafiny, ny ray tapo aminy famille Rakotovavy sy ny ray tapo amin'ny vadiny famille Rabarjona tamin'ny nanotrona ny fiangonana izay nisoloany sampana délivrance tena tamin'ny nalasanany renin'izy ireo, dia nametraka ny filazana ny fianakaviana avy ao amin'ny sœur Nirina Janine